ahoana marina ity filoham-pirenena tsy menatra mandainga ity e. Ny tetezamita sy ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 no nahalalana any Rajoelina hatrany ny fomba ratsiny amin'ny fampitam-bahoaka io. Porofo mitohoka amin'ny tendany ity tahirin-tsary mahakasika ny hôpitaly manara-penitra ity tamin'izany fotoana izany. La milaza aminao rehefa gratuit angay hôpitaly ny vahoaka rehetra le vahoaka madinika mihitsy gratuit maimaimpona ny fitsaboana ao anatin'ireo hôpitaly. Volana vitsy taorian'io dia izao indray no nolazainy. Tsy mikasika ny hôpitaly manara-penitra tsy fantatro raha fantatrao zany indray matofolohan'ny tetezamita hoe ianao aloha ny teny hoe tsy andoavam-bola soma tsara mihitsy ny any amin'ny hôpitaly ananako mihitsy ny tarehimarika ny consultation any amin'ny hôpitaly dia lasa aloha niraisiko noty mihitsy ny antson'le olona androany ny consultation dia eo amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 47 500 francs ny consultation. De ny fitsaboana sasany misy any amin'ny 45 000 ka hatramin'ny 60 000 francs ny chambre ao amin'ny hôpitaly rehefa miditra hôpitaly ianao. Zay averiko foana natao an'ny vahoaka madinika ve zany? Aiza ny ananany vahoaka madinika an'izany vola zany andray matofolohan'ny tetezamita. Tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy gratuit na maimaim-pona avy eo tsy gratuit indray fa tsy niteny izany hono izy. Mazava izany any Rajoelina filoham-pirenena tsy menatry ny mandainga, tsy menatry ny mivadika toy ny lelamay. Tena hoe mpivady belirano araka ny nolazainy tokoa. Asakasaka izay mbola ho resy lahatra ireo lainga tsara lahany indray aloha amin'ny taona 2024 io. Fa hatreto dia betsaka no tonga saina sy kivy mahita ny lainga arofina afafy ny etsiro. Izany ka tena mampiesona tanteraka. Izay vao hoe tena tratry ny lainga tsara lahatra ny vahoaka ny Tomasina. Mihevitra ny vahoaka ho bady sy dondrombelona ilay fitondrana, ary mihevitra ny vahoaka ho dondrona siketrona mihitsy no azo ilazana azy. Tao anatin'ny 4 taona izay aloha dia tratra ny fampetsonana tanteraka ny vahoaka malagasy. Tsarotsika tsara fa nilaza i Rajoelina io nandritra ny fampelezan-kevitra fa tsy mila mpamatsy vola mahazatra i Madagasikara. Izany hoe ireo mpamatsy vola toa ny FMI sy ny Banky Mondialy. Ny hita nefa ankehitriny izy mihitsy no miazakazaka mitady famatsim-bola any amin'ireo mpamatsy vola ireo, ary sainy mihitsy milaza ankehitriny fa matoky azy ny mpamatsy vola mahazatra. Izany ka tena fampesonana sy fampatoriana mitsangana vahoaka. Nolazainy ihany koa fa i Madagasikara no ampindram-bola any Komoro, ary ho atao faraiky amby 20 any aorian'i Madagasikara no misy ny laharan'io firenena io rehefa izy no tonga eo amin'ny fitondrana. Saingy nivadika ny rasa. I Komoro indray no nanome fanampina mitentiny na 5 sy rahetsy USD ho an'ny Madagasikara, ary mitazona ny laharana fahadiminy amin'ny manitra indrindra maneran-tany i Madagasikara ankehitriny. Manginy ny resaka piso ho atao amin'ny omby, drone sy helikoptera anenjehana dahalo izay samy tsy misy hita ankehitriny. Io fa ivadian-tsotro izao indray ny vahoaka ny Tomasina. Ity no teny nataony nandritra ny fampelezan-kevitra mahakasika io Miami io. Velirano nataoko anao boaka ny Tamatavy. Velirano nataoko anao fa ho ataontsika ohatran'ny any ivelany aveko ndray. Ho ataontsika ohatran'ny boro any Miami, misy skatepark, misy fanaovana spectacle, misy dama marobe. Ho ataontsika eto amin'ny boro to lahatofany. Ekena sa tsy ekena. Ny arantsika na eny tsara ngamba ny nolazainy teo izay. Ankehitriny tsy tahotra tsenatry indray izy milaza fa tao ny mieritreritra hoe ataontsika Miami ohatry ny any Etazonia. Miami malagasy no ataontsika. Ny hoe Miami dia miray iny ary mifankaty. Fa ny Miami ataontsika Miami malagasy. Miami dia hoe miray ina ary mifankaty. Dia iny indray zany no dikany hoe ambatondrazaka ho Paris. Izany ka tena fanabatoana vahoaka. Maninona raha mitsotra hoe laingako ireny lazaiko taminareo vahoaka ireny fa misaotra nareo niesona nandritra ny 5 taona izay e. Tena tongombaki-vaky sady marary no mahamenatra satria filoham-pirenena malagasy tokony ho fitaratra amin'ny vahoaka no tsy menatry ny mandainga amin'ny vahoaka tahaka ireny.
tsy miami tahaka an'ilay any Etazonia indray hono ilay automasina fa ny olona diso eritreritra. Tena sady afa-baraka ilay firenena no afa-baraka ny vahoaka malagasy satria olona tsy menatra mandainga tahaka izany no mitondra ny sary ny firenena eo e masony izao tontolo izao. Tsy vao androany na tamin'io ihany no efa nahitana lainga ataony filoham-pirenena ankehitriny io. Nilaza izy nandritra ny fiaonany tany Etazonia farany teo iny fa nampiakarina ho 470 ny tany fampidirana ny zaza an-tsekoly eto Madagasikara. Ny mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara nefa milaza mazava tsara mihitsy fa ny 720 ny zaza malagasy latsaky ny 10 taona dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra, eny fa na mamorona fehezanteny fohy aza. Tsy ny vahoaka malagasy ihany izany no everiny fa ho babaka, fa hatramin'ireo mpiara-miombonatoka sy ny mpamatsy vola ny firenentsika ihany koa. Izany no filoham-pirenena anao ry malagasy. Ny tena mampalahelo sy mahonena dia isika samy malagasy mihitsy no mifamitaketo. Ilay filoham-pirenena izay everina fa ho ray aman-dreny ahafahana mitaraina sy mitalao, tsy menatry ny toraka bilao araka ny fomba fitenin'ny tanora. Isan'ny tratran'ny olanga tsara lahatra nataon'io ny mpiasan'ny fer na ireo orinasa mpikojakoja lalana izay efa ntaonany no nitaraina fa tsy omeny fanjakana ny karaman'izy ireo. Hoy mantsy izy ireo hoe ray anay tao Ambosorotra tamin'ny 2 août Andriamatoa président de république. Hoy président hoe payeko ao anatin'ny 3 jours ny volanareo. Teka mirefitrefitra namenay andray aman-dreny président satria velogna andreny malagasy kely. Nanatena zay teo hoe farafatarany ray volana mba mianatra sara ny zanaka ny tena, mianatra koa ny zanaky ny mpiasa ny tenany, nefa zao no mahazo. Izay no fanazavana. Raha azavaina bebe kokoa dia lany aiky ireto mpiasan'ny fer ireto fa tsy misy miraharaha ny karaman'izy ireo ary lany andro tamin'ny fitokonana izay natao. Nangataka fiaonana tamin'ilay filoham-pirenena malagasy teny Ambotsirohitra. Raha ny fanazavana ary noraisina soamantsara. Nilaza ilay filoham-pirenena any Rajoelina fa omeny ao anatin'ny 3 andro ny karama izay notakiny ireto mpiasan'ny fer ireto. Mandraky ty androany mbola tsy tonga ilay 3 andro. Izany ka vitabitro. Nampiason'ilay filoham-pirenena fandoavana karama ao anatin'ny 3 andro. Tahaka ilay vidim-piainana ho ampidinina ao anatin'ny 3 andro koa zany ireto mpiasan'ny fer ireto. Izay ilay ray aman-drenin'ny malagasy. Te hanome vola ireo orinasa mpanafatra vary sy mpandrara vahiny eto amintsika izy. Dia lazainy fa rotona ny vary eny an-tsaha vao miakatra. Lazaina fa trano manara-penitra mameno tanàna. Kanefa tsy ampy 3 volana akory dia mirotana. Na ny trano lova avy amin'ireo ray aman-dreny any ambanivohitra ireny aza maritra aman-taonany, kanefa dia vita amin'ny briky sy ny feta tany manga ny ankamaroany ireny, fa tsy mirodana ao anatin'ny 3 volana tahaka ireo trano lazaina, fa manara-penitra etsy sy roa io mihitsy. Tena voaporofo tanteraka ankehitriny ny tenin'ilay solombavam-bahoaka vao vita automasina Andriamatoa Roland Ratsiraka hoe izy kosa aloha numéro 1 amin'ny communication amina lainge numéro 1 izy. Oui, donc depuis 60 ans tsy mbola nahita za filoham-pirenena mahay mandaina ohatra filoham-pirenena ankehitriny. Non, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu spécialiste. Tena tsy mbola nahita filoham-pirenena mpandainga ohatra ny any Rajoelina aho, hoy ny député Roland Ratsiraka. Betsaka ihany ny fitondrana fandimby teto hoy izy fa i Rajoelina no champion amin'ny resaka lainga ary tena mandainga hoy ny fanazavany teo. Dia mbola anaiko ampiasan'io ihany ve amin'ny taona 2024 hoe ary inona fa ho avy 3 na 4 mihitsy ny lainga ao afafin'io amin'ny taona 2024 io raha izao zava-misy izao. Asakasaka izay mbola te hiaina izao lainga lava sy vidim-piainana izao aloha e. Fa ahoana mariny. Ahoana mariny.